na masazy fa ajanony ny kirakirana sy fampandehanana ny televiziona MBS sy ny radio MBS ary ho atolony amin'ny RNM sy ny TVM na ireo fitaovana sisa-davela na ireo mpiasa tao ho atolony hiasa ao raha ampiasaina ao amin'ny RNM sy ny TVM. Zay zava-nisy izy tompony no nilazan'izay cessation d'activité définitive ary rétrocession ny matériel sy ny personnel amin'ny média public amin'ny RNM sy TVM. Savalazan'ny principal lalàna mety hitantsika ao anatin'ilay hoe MTZO loi sur le terrorisme et la désobligation fandraika amina fifanarahana contrat. Na dia barara ny ilazana ny contrat anankiray karaha ny teny ray ary nanaiky an'izay le andana dia savoloaro azy ny filazan'ny lalàna zany toy ny lalàna zany ary mamatotra ny roatoto. Iny zava-nisy rehefa zay tokoa ny teneny tompony hoe tanteraka ty MBS sy radio sy MBS télévision ty ary RNM sy TVM ny fotoana sisa-davela sy ropiazy dia nanaiky tamin'izany fotoana mbola tsy ministra tamin'izany nanaiky ny RNM sy TVM nandray sy fitaovana sisa-davela ary nandray sy mpiasa izay nafataniriny hiditra ao amin'ny RNM sy ny TVM. Mety maromaro ihany ataoko no fitaovana sisa-davela istoerana tsy mpamay zany ny radio MBS sy ny télévision MBS raha tika malala tamin'ny fotoana andro zany tamin'ny fotoana valoro sy roarivo sivy sy roarivo efa naneraka Madagasikara ray manontolo RNM ny MBS TV sy ny MBS radio istoerana tsy mpamay fa zava-misy dia tsotra rehefa nilaza ny tompony reo ajanona ny kirakirana sy ny fampandehanana azy dia misy tompona andraiky misy tokotoko miteny anivonivony teny tamindreo aina mandeha tsy makandreo no naka ho azy manokana an'izany fitaovana zany ka tsy hita hoe aiza le fitaovana na sanaiza fa raha nanam-panahy madio no nafahana hoe ohatrany manetsy ohatrany tany manakara dia zay zava-nisy namena natolotra ny RNM sy TVM le fitaovana sisa-davela ary nisy mpiasan'ny MBS radio nanam-paniriana nanaraka ny tenin'ny tompony io dia noraisin'ny RNM sy TVM tsara mitaka senao hoe mariako aminareo misy anakara izany manakarany tsy hitany hoe noraisina fa natao tany pasitra mitsy ny serasera any manakarana ao anapofontsika zany fa voafaritra ary natanterahana zava-bolazan'ny lalàna dia hoe raha nanolotra ny anankiray ka nanaiky ny anankiray dia mamatotra ny roapolo zay ary tony lalàna zany contrat zany na dia ambava nanaovana azy. Tonga zay amin'ny zava-misy rehefa zay dia zany zany natanteraka zany noho ny fanapakevitra ny tompony no kirakirana sy fampandehanana ny tele MBS sy ny radio MBS. Ankehitriny dia misy mifangatahana hoe alefason-dreny izy dia ministre serasera sy tompony voalohany indrindra fa izy mpanatanteraka membre gouvernement. Zany mila ny tompony aloha no miteny misy lalàna koa misy procédure araha mila ny tompony aloha no miteny fa tsy le manodidina ny tompony fa ny tompony mihitsy no miteny hoe manapaka ny ampandehanana azy indray manapaka vaovao mihitsy zany. Rehefa manapaka am'le fampandehanana azy vaovao dia zao mbola misy lalàna ihany koa zao azo avaiko indray rehefa avy eo dia vitefatra tsika no nilazalazako an'izay fomba procédure zay. Rehefa hoe manapaka an'le fampandehanana azy dia mitovy amin'ny rehetra misy lalàna izay mpenidorona eo. Ny CSA commission spéciale à la communication audiovisuelle sy ministre serasera voalohany ary membre maromaro nao amin'ny ministère maro samihafa no manao ny mpenidorona amin'ny alalan'ny nomerina arakaraky ny fréquence disponible sy ny besoin programmation de la zone
ampiservir zany hoe arakaraka filany programa isakisaka distrikana isaky ny toerana zay mila an'izany télé na télévision zany. Zay voafaritry ny lalàna. Tsy ny ministre serasera namorona zany mbola tsy ministre koa tamin'izany. Zay ny lalàna tamin'izany fotoana. Tany amin'ny taona sivifolo sy mandaty sy arivo nivoahan'izany lalàna zany. Mbola mpanao gazety tamin'izany. Fa manatanteraka ankehitriny rehefa nitegana endraikitra zao ministera izao. Zany niandry zany. Zay famoahana appel d'offre appel manifestation d'intérêt ataon'ny CSA zay tokoa rehetra. Fa tsy misy hoe amena tabitra manokana. Ka dia hoe zay ihany nisy ndolana mbola hiresaka zay rehefa avy eo. Dia misy hoe fanontaniana karavina zany le appel d'offre na l'appel manifestation d'intérêt no atao. Dia mbola lalàna ihany resahatika. Satria za koa iresako aminareo mihitsy araka ny resaka zay natao teto hoe aoka mba ho tena ampiarina amin'ny tokony ho isan'ny lalàna. Lalàna koa be milaza ao anatin'ny cahier de charge zany milaza an'izay hoe voahandrika aloha geomestarera io zany le CHS eo ambany fahefan'ny ministère de télécommunication posta ny nouvelle technologie sy mendraikitra ny bande de fréquence. Ny bande de fréquence zany mampiasa an'io mino mandeha. Mampiasa an'io koa ny téléphone mobile zay. Mampiasa an'io reo CHS hafa toy ny ASECNA, toy ny aviation civile de Madagascar, toy ny amin'ny transport maritime rehetra satria ao amin'io daholo ny fifandraisana. Akentrahana na ny fandinan'ny fiaramanidina na ny fandehanan'ny sambo na ny zany rehetra zany fa amin'ny daholo ifandraisana avy amin'ny atao hoe fréquence io. Io zany geomestre no mikirakira io izy no mahay azy. Izy no manana hoe fifaniambiny aby. Izy misy fetrany. Fréquence io ohatra hoe azo galaponana koa dia hoe azo zay isa tiana atao zany dia atao dao fa misy fetrany. Izy zay ny malaza teknika resaka teknika hoe araka teknika mba apa efficace an'ilay zavatra zao zany sisa fréquence disponible. Dia rehefa fantatra iny fréquence disponible iny omena ny CSA. Rehefa hita ny CSA ndraiky nandaniny efa malaza hoe ary amin'ny district ohatran'izao misy télévision tsy miankina mihitsy sy radio tsy miankina. Ary amin'ny district ohatran'izao ray fotsiny miaina. Nenary betanora be le ohatranao anivoranina reo reko tsotra fa exemple tsotra zany tsika. Betanora dia betanora mihitsy. Ka raha mba misy fandara zay ataon'ny RNM sy ny TVM opérana. Fa raha ohatra ka misy avy amin'ny fifanarana masina fandarana ho an'ny tanora ataona radio privé na télévision privé dia veritsika fa ho tombokso lehibe mihitsy ho an'izany tanora izany. Dia afa amin'izany dia teo CSA indray nefa nanao an'io étude io zany dia malala hoe zone besoin en programmation an'ity zone ity, zone carence en programmation an'ity zone ity. Dia ny fifandraisan'izay anankiroa zay fréquence disponible sy ny besoin en programmation zay amin'izay no ahafahana mandrafitra an'ilay appel en manifestation d'intérêt. Dia zay amin'izay voalefana izy dia samy manao daholo zay dia rehefa manana heritreritra hikirakira an'izany serasera zany amin'ny siberina heveriny fa hitiavana anaovana an'izany. Dia efa misy koa ny lalàna pitsopitso misy tokony amin'ny fanaovana sélection an'izay dia zay mahavita azy zay mahafapo arakaraka le exigence an'le appel à manifestation d'intérêt eo zay mahazo an'ilay licence. Zany voafaritsy ny lalàna. Afaka manao an'izay ndrao tsika hoe zao sa tsy afaka manao an'izay. Roa lehibe ny antony mora ndraika averiko amintsika indray. Voalohany indrindra mbola tsy ministre ihany tena tamin'izany fotoana fa volana jolay folo sy roa arivo rehefa nahatsapa ny fitondram-panjakana fa na eo anivon'ny fanjonoana ranomasina na eo anivon'ny fifandraisana kisitarobe fifandraisana telefona kisitarobe na eo anivon'ny fitranahana ireny kibony tany
eo ny von'ny serasera dia misy midaboraraka na mifanomezana lisansy. Volazay koa raha hoe ny ministera serasera manokana fa mangarahara zany lalaovintsika tsisy mahamenatra resaka an'izany rehefa misy zavatra tsy mety ary efa narenina raha teo. Raha fahitana zany daboraraka rehetrarehetra zany dia nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny ministra tamin'izany fotoana fa antony avokoa na reo taratasy lisansy satokony izay fanomena nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo amin'ny siècle efatra io na tsy manome intsony koa manomboka amin'iny jolay folo sy roa arivo iny. Fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra izany. Aitsika tsara ny lalàna amin'ny principe ny parallelisme des formes. Fa raha ohatra ka zavatra fondrano atao dia tsy maintsy conseil des ministres ihany koa zany no miteny hoe fiainana amin'izay rehefa fampiantona fa tao omena amin'izay zany lisansa amin'ny rosiety zao. Hatramintsika miresantsika zao mbola tsy misy filan-kevitry ny ministra nakazo fanapahan-kevitra zany. Dia zany fanajantsika ny lalàna dia mbola miantona aloha zany rehetra zany. Tsy serasera reo ny serasera ny farany tokiketratra amin'izy io fa na ny arenan-kibon-tany na ny jona-dranomasina na ny telefonia mobilina samy voan'ny subvention avokoa. Dia zany amin'ny fotoana zao no tsisy izay fanapahan-kevitra ny von'ny filan-kevitry ministeriel dia mbola miantona aloha izy ireo. Na ny monera mbola tsisy ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra. Zao ndray ny antony rehefa nanapaka-hevitra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny fotoana eo ho andreo siècle mpitondrana isa tokony anakevitrao dia nomena debe ny ministra tamin'izany fotoana hoe ataovy ny fanadiovana ary ataovy ny évaluation ny état des lieux amin'ireo siècle sisa tokony reo mba hahalalana hoe mbola mpitrandraka arenan-kibon-tany firy ilaina eto Madagasikara, mbola banjona-dranomasina firy ilaina eto Madagasikara, vokatra avy amin'ny fikadiana ny fananantsika malagasy ary mbola mpitrandraka serasera firy ilaina eto Madagasikara. Ataovy io d'assainissement sy état des lieux dia vita zay dia atao rapport eo amin'ny conseil des ministres rehefa hitan'ny conseil des ministres fa hoe amin'ny ara-dalàna dia levena les subventions dia atao le appel d'offre. Zay daholo amin'ny procédure sy ny lalàna. Eo amin'ny serasera manokana dia moa zany le teneniko raisiko adidy ny miaiky sy tondry ataontsika hoe mity fahombiazana na dia ty ny tenako ary nanao azy satria aitsika tsara fomba fitantarana principe fomba fitantarana zay continuité de l'état. Ka tony tsara ny continuité de l'état ihany no babena rehefa manaiky mitazona an'ilay toerana ianao fa raha nisy tsy nety koa ary tohano dia tsy maintsy babenao miandraikitra an'izany. Tsy hoe mbola tsy ministra ny tenako tamin'izany fotoana dia mafafaritry ny lalàna tsara mazava tsara moa fa CCA ireny ihany no tokony andraikitra amin'ny fanomezana lisansana radio na televisionna tsy miankina ary avy amin'ny alàna ny appel d'offre ny anaovany an'izany. Zava-misy tena dia misy tokony andraikitra eo anivon'ny ministera serasera. Zay no ny tsy famantaran'ny lalàna nga na koa no ny tendrara tamin'izany fotoana izy matatena ny tokana no manao sini na io lisansa tokony andraikitra tao ministera serasera izy na io lisansa na koa no ny eritrery manokana manao demande le olona d'assurer avis favorable. Zay tsy voafatro anatin'ny lalàna zany tsy misy anatin'ny lalàna mihitsy ny tena raha misy olona manao demande d'assurer avis favorable zany fa ny lalàna dia mazava tsara hoe appel d'offre lancé par la CCA à travers l'OMERT en fonction des besoins de programmation des zones à desservir. Zay mbola zany ao anatin'ny cahier de charge article 1. Dia assigné avis favorable dia assigné avis favorable fournisseur technique maro be ohatran'izay. Io mazava izy tsotra ny tena hoe licence agressivement octroyé zany hoe licence nomier sy nanaraka ny lalàna tsy nisy appel d'offre nomeny tokony andraikitra ministre teo aloha valo any.
Ni avis favorable, ni avis pour un essai technique. Si ny sasany tsisy taratasy, efa enitolo mahery. Zay, le olona koa, hoe tetezamita zano, tsisy lalany, tetezamita zano, tsisy fanjakany, fa avis favorable ny azony, zay nomen'ny olona ty tompona ndraiky tamin'ny sehatra koa, tsy manana fahefana habilité anao amizany, fa nalefa le radiony, io avis favorable ozy, de nalefa le radiony, na nalefa le télé. Somary be koa rao, fa zay koa le resaka fahazavaina le zany fa nandro mitsy androany mba tena manazava tara, tadiditsy rehetra, fa taraka zay lazay ka hoe le ministère des Arts tena nidy radio sy télévision na valoporo. Lay zany vando mazenga zay. Tsy marina zany rehefa niteny indimy enina momba an'izay. Eo amin'ny valoporo eo mitalina karazana taratasy. Momba ny raharaha io, le lazaiko teo, valo licence nomena ara-dalàna, any amin'ny impolo mahery any avis favorable, ary any amin'ny folo mahery any avis essai technique. Avis favorable pour essai technique. Zay tsy voasosotra anatin'ny lalàna loatra ndraiky zany. Amin'ny rehetrarehetra to, inona ihany nefa nandeha? Ino nandeha? Amin'ny hôpitaliny valopolo taratasy valopolo roa, inona ihany nefa nandeha raha Madagasikara? Inona ihany? Tamin'ny taona folo sy roa arivo zany fahapahatevitra hoe antony. Mbola tsy misy tenako tamin'izany, dia nandraiky ny ministera tamin'izany. Nandraiky ny ministra tamin'izany fotoana sy ireo sisy tamin'izany fotoana, dia nanantonandreo reo fininindreo tamin'ny maro samihafa dia nijanona l'exploitation andao enina reo. Nijanona enina ihany no rehefa nandeha no nasaina nijanona. Tonga tamin'ny taona raiky amby sy roa arivo continuité de l'État ary ara-dalàna tsara ny fidiriko an'ilay président zay natao dia nitazona an'izay ny tenako. Hoe mandrapa fepetra takin'ny lalàna dia mbola mijanona alohanareo. Zay foana ny naveriberiko rehefa niaontsika, le raha ataoko ny naveriberiko rehefa mandeha isaka mifatotra manao an'ilay fanazavana. Ny mahavariana moa beroana le politika afiditra ao anatin'ilay sehatra. Akana ny zavaraty marina ahodikotina dia atao izay andeo-preben'ny saim-bahoaka satria le ministra angamba ny titiny dia lazaina fa hoe niten'ny ministra valopolo radio sy télévision. Inona ihany nandeha tao tsisy valopolo zany? Inona ny zavatra tsy nandeha hoe hoitiny? Zavatra tsy nandeha dia hoitiny fa ny taratasy mondazy no tsy kara-talàna. Zay zava-misy momba andreo radio tsy miankina lazaina zany fa niteny ministra serasera ankehitriny sady tsisy ny nanety azy nefa kosa amin'izao fotoana zao mahazava ny takin'ny lalàna fa tsy maintsy par voie d'appel d'offre ary tsy maintsy revue au niveau ny conseil de ministre zay subvention zay. Efa nina zao tsy revue koa. Efa ny raha be olona. Tengana tena. Tengana tena ary zava-tsara mihitsy amizay tsy sareveko tany. Ay, okare. Raha ohatra ka apetika zay efa mahafa-po zany zay. Radio fazavana sy radio madama tena mitsotro. Teti-pitsarana no nanitsindreo. Teti-pitsarana bomba mahazy. Dia ny tompony mandeha ny fitsarana. Fa tsy misy serasera. Momba ny fidirana eo anivony ianao manjery fanjakana. Hatramin'izay fa naverimberiko sy teo mbola verikany hatramin'izay tsy tena zava loatra hoe tokony manana koa ligne éditoriale ny média public. Règle internationale zany règle universelle ao amin'ny sehatra ny asa manao gazety. Eo ny tenako dia araka voafaritsy ny règle universelle io dia natao ny napetraka ny ligne éditoriale ny média public. Sotra sady mazava izy. Mampianatra éduquer, sensibiliser manentana, informer
ary midirindiry. Rehetrarehetra pour l'intérêt de la majorité, pour l'intérêt général. Zay any. Fa eo an'izay io, tazomin'ny tsirairay dia milamina fitondrana andao dia republique ireo. Dia zay ny ezahana ny tazomina hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny zavatra tsapako sy hitako dia misy amboana politika maromaro nohon'le hoe satria ny arena MSDP mariry ihany no afaka mandrakotra ny Madagasikara rehetra noho ny lalàna izay misy hatramin'izao. Dia hoe mba te hipreny eo na izy eo zany politika tasomina mbo hita Madagasikara rehetra. Zao moa ny lomapopolana dia milaza tsara mazava tsara zany amin'ny impact an'ilay zany conséquence an'ilay izy. Fa tsy dia hoe natao sehatra hoe rehefa misy politika anankiray mba te hiteny aranga amin'ny RNM na amin'ny TVM dia tonga dia izy tsofoka dia hiteny eo. Zay izy tsy efa manjary lasa gaborara. Tsekeny ny etique journalistique izany. Tsekeny ny déontologie journalistique izany. Fa ny ekeny dia tsotra sady mazava. Toetra misy asa ataonao activité etika ataonao. Rehefa ataonao ny etika dia amin'iny ianao manararoatra mamoaka ny hevitranao amin'ny fandehan-draram-pirenena. Dia mahazava tsara izy amin'izay fotoana zay ny informer ny média public ary ahafahan'ilay olona nanao ny heviny. Dia izy koa misy règle déontologique koa ary misy règle pratique eo aloha ny média public io. Efa mba tenenina hoe rehefa mandeha amin'ny vaovao io dia mba ray minitra sy telopolo seconde ka hatramin'ny roa minitra ihany tsirairay ny activité no mandeha eo. Fa tsy misy hoe ao anatin'ny vaovao io dia misy 30 minitra mandeha activité anankiray. Dia zay ny ezahana tanterahana. Fa zao erana be andro-tazana zany dia ranotazan'ny TVM sy ny RNM mafy mahazo an'izy ireo satria avo daholo zao karazana mpitondra tokony manam-pahefan'izao mikapokapoka latabatra ao amin'izy ireo ao. Tsy maintsy mivoaka za, tsy maintsy mivoaka ny tonga, tsy maintsy riny amany ato misy règle universelle, misy déontologie etika tsy maintsy arahana. Zany zany mideran'izy ireo satria hain'izy ireo ny mandamindamina an'izy sy mifandray amin'ilay olona ary manazava amin'ilay olona. Zany rehefa zany daholo no fipetra takin'ny asa fanaovan-gazety eo anivon'ny média public eo zay tarafitika amin'ny fomba mampanao sy ny lalàna na eto an-toerana na ny any ivelany. Moa zany ohatra nisy zao tokony andraikitra ambony amina CST sady candidat na andeha mijery vobona ozy otabitona nosopiny izy fa nandy tsara tamin'ny TVM sy RNM. Zay zany neveny fa etika mety atao dia andeha tsara tao izy mijery ozy sy votabia na dia ilazana amintsika fa tsarakaraka jery tenenina fa manaraka tsara any fepetra le ligne éditoriale reo zareo ao amin'ny TVM sy ny RNM ao reo. Kanefa kotsika zany dia zay mitady asa fampandrosoana sy fandaminana ny rahatia fampanema Madagasikara. Rehefa mietiketika ianao manao azy dia azadino ny mievite ny RNM sy TVM fa ho avy izy anao ny mietiketika. Fa rehetra kosaka hoe hiteny vazavaza politika fotsiny dia lana tsiny lana fomba fa tsy sehatra atao amin'izany ny RNM sy TVM ao manjary manakorotana ny izay mahoaka fotsiny. Misy règle déontologique, des règles d'éthique zay inspiré amin'ny pratique internationale mihitsy amin'ny déclaration dominique natao amin'io zavatra io. Zay momba zay dia farana momba ny betoko hoe zavaravina ao anatin'ny radio Madagasikara dia misy tokoa fandaharana efa hatramin'izay hoe zavaravina zay natao hidik-hevitra amin'ny raharam-pirenena na lafiny politika na lafiny sosialy na lafiny économique. Lafiny politika, lafiny sosialy, lafiny économique ao zay. Fa ilazako aminareo fa tsy lafiny politika reny izy io. Moa zany karakaraka mety sy firesaka tsika fa misy zany règle déontologique, règle d'éthique. Tsy dia natao amin'ny fanaovana politika fotsiny izy io. Toy zay mba mety ho hafahafa ihany eo anatrehan'izay règle de base zay raha ho zarazaraina amin'ny mouvance zany le fitenenana eo ka ny mpitrandraka vanilina
Izay manana olana goavana amin'izao fotoana izao sady tsy movany tany teny tsy movany tany ty firana ve zany izy ireo hoe nareo zany ty atsonato resaka momba amin'ny vanilina problema amin'ny vanilina tiky ampozarazarena amina movany zare ale movany sa koa firomarina ve zany zany hoe zara sy na amin'ny rdm eo zaraiko nefatra ve sa zaraiko folo raiky amby folo signataire federoty tena tsy tobem-posy amin'ny zato nisan'ny parti politique telonjato mahery raha fahenon'azy ho zaraina amin'izany ve zay tenatsika hoe mba misy éthique de base azomitika émission politique économique et sociale misavarana ary en fonction ny cour des affaires nationales ny evitena ny olona asainao ary indrindrindrindra momba manana sujet mazava tsara no debatiavanao zany mba miandavantsika rehetra fa ny tombotsoa amin'ny personne maro no jerena amin'izy ty fa tsy tombotsoa politika fotsiny ihany rehefa tonga hoe anjaranao no anjaram-pirenena ara-poafimarana ara-politika ka ianao ny voantso any dia ireto fa marina ava voantso tany ava tsy zany fanavakavahana zany aminao fandarana io ny manifa amezana fitaovana farany ipetoko moa zany namana Nicolas no miazan'izay sary de sary raha tika mahitoka herintaona mahery zao nanaovana ezana goavana tetezana district sady nanatsarana namorona bureau-na vaovao studio vaovao sy namezana fitaovana ho an'ny dosie technique zay marihako tsara eto hatramin'isy ny falefatena dia zao mba misy an'izany eo anivon'ny anao andeha fanjakana aneva ministera seratera zay mba misy an'izany ary variny budget tena kely de kely eo anivon'ny ministera fa atao tsara resaka tahanan'izy nafana nanao rehetrarehetrany ary tsy nafenina tika rehetra fa nampahafantarina tika rehetra hoe mamena zavatra mitovy prostitution mitovy fitaovana mitovy kito mitovy ny district sivy ambin'ny folo amby zato ary nitetezina tsirairay miantony dia tsotra mba ho fantatry ny tena ny fipetraka ny toedrara eo an-toerana eo fa hitondrany tena eo eo le fitaovana sy le provavao sy ny vahoana anisan-tokony mba andrindrana tsara an'le asa satria fantaritsika tsara mba araka voalazana andeny fa valo ambin'ny folo ny code électoral eo ireo ianao anterim-panjakana reo RNM SDVM zay mandako tamin'ny Madagasikara revohatra ireo reny ihany no afaka tena ho ampiasaina mandrotsy ny propagandy zay tombotsoa antsika zay ilafaka zany ka raha ohatra zao tsara dalàna teknikement dia tsy afaka mihinan'izay zany tsika zay fianao candidat ka fanotofanareo anao candidat indrindrindra tsy fanotoko amin'ny vahoaka nanova tsy taraitana mepaka tetezana an'izany fasa rehetra zany ary mbola hitety hatramin'ny farany volana jiona fa tsy maintsy mahazo ny boribola sy folo amby zato district zay kosa misy ny takatry ohatrandrendry materiel andresy teknika reny misy kosa tsy takatra ny vola ministera ny metera namana Nicolas sy ny namantsika hafa maro be ny tsy ho be dia be ny toky be dia be mihitsy na imetera fa tamin'ny première république io ampiasaina amin'izao fotoana zao sisy fanavozana mihitsy fa zao vao misy ny fanavozana ny metera lafo de lafo 250 millions farany ambany indrindra ary mandeha en milliard farany afindrindra tsy manana an'izany budget amin'izany ny ministera ny serasera ka tezekely eo ampelatany natao fialanadiny eny no katikadiny eo eny no avadibadika eo raha anao mahita zany ny raha tsika nahita tonga tany kialamavao zay efa amin'ny valo any na vo tonga any ava amin'ny lalana ratsy be io tonga tany miaraka tamin'ny teknisiana ny DIT nanamboatra nametraka émetteur sy nanamboatra tany vita tatsorovina amin'ny ny jiron'ny fiara manao an'izany fitaliana amin'ny folo alina teo zay dia indiana amin'ny dimy marina zay tonga any amin'ny RNCD fanalantsika hoe tsy mitaraitana mepaka ary miezaka manao an'izy fa nitakatra dia takatra velana tiny kosa rehefa mba tsisy le tiambo le vola izy mba eo ampelatana mamboamboarytika zay zay tompoko maro mialateo tsy maro lava loatra satria veriko zany zao fa tokony tsy dia hisy resaka intsony momba an'izy ty amin'ny manaraka satria zay mitsy nanao anazy somary lavalava mba